Faly miara-batsika rehetra indray tratro fotoana izao izay andraisantsika fampahirizana manokana ho antsika vehivavy indrindra indrindra satria Andriamanitra izay ivavahako sy ivavahanao dia mahita anao amin'ny toerana rehetra izay misy azy sy misy anao. Anak'Andriamason'Andriamanitra zasenao, sarobidy ao anatrehany zasenao. Ka alohan'ny andraisantsika ny hafatra dia manasa anao fa hivavaka isika. Rainay any an-danitro, tsampanay tokoa fa matoy izay mbola velon'aina amin'izao fotoana izao dia noho ny fahasoavanao izany. Sarobidy ao anatrehanao tokoa izay. Ka aoka ho tsapanay fa mihamanokana ny fiainanay amin'ny anak'Andriamasonao anay izay. Ray malalo, hitanao ny toerana misy anay tsiraray avy reto. Kaseho amin'ny tanam-pitiavanao noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay. Ary aoka tsapany fiadanam-po avy aminao. Ny fanahinao ny toetra ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vehivavy tsy voatombam-bidy anak'Andriamason'Andriamanitra. Inona tokoa moa izany hoe anak'Andriamaso? Ny anak'Andriamaso dia teboka kely anankiray ao amin'ny masontsika ao. Manasa anareo kely fotsiny andao nge tsika somary raisitsika ny tanantsika dia ampanatony masontsika manasa anareo mba hanandrana. Ampanatony maso tonga dia manahoana ny masonareo raha vao manantona ny tanana? Mikipo azy. Efa misy zavatra natoraly nataon'Andriamanitra aloha izany ety ivelany hiaro avy hatrany an'io anak'Andriamaso. Ary raha ohatra raha misy zavatra tena tsy ampoizina, ohatra hoe bibikely na vovoka faran'izay kely miditra ao anaty maso dia tonga dia mamoaka tsiranoka ny maso, miezaka manala izay zavatra tafiditra ao anatin'io maso io mba tsy havoakitikitika ny anak'Andriamaso. Izay no mahakasika an'izay anak'Andriamaso izay. Fa inona ny ifandraisany amintsika vehivavy? Raha mijery ny tantara ao amin'ny Baiboly isika dia hitantsika fa misy fanandramana be dehibe atao ny Jesosy Kristy niaraka tamin'ny vehivavy izay entina anehoana fa tena mihamanokana ary manana iraka manokana ampanaovana antsika vehivavy Andriamanitra. Ary ao anatin'izay manana iraka manokana ampanaovana antsika izay izy dia ity ny teny izay omeny antsika vehivavy ao amin'ny ohabolana 7:12 hoe tandremo ozy izy ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anak'Andriamaso ny lalako. Zay zany ny fandraisan'ilay hoe anak'Andriamaso sy ny iraka izay ampanaovan'Andriamanitra atsika. Jereo tsara misy an'ireo arak'ilay voalazako teo aloha teo dia misy vehivavy maromaro voasoratra tao anatin'ity soratra masina ity. Andao nge jerentsika manokana ohatra i Maria. Maria ilay vehivavy izay virjina izy dia nomena iraka manokana izy mba hatanteraka ny dravitr'Andriamanitra ho famonjena antsika olombelona, ho famonjena ary raha tsy nisy ny fanekena ny teny izy hoe ity ankizivavy mitombo aoko tanteraka araka ny teninao dia izao tsy tanteraka ny famonjena sy ny famonjenanao. Naneho ny finoana izany Maria, finoana madio, finoana feno fankatoavana, feno fanoloran-tena feno an'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay rehefa mamaky an'ilay boky nosoratan'ilay vehivavy anankiray atao hoe Ellen White isika dia mahita ao anatin'izany boky izany ny fanehom-pitiavana, fangorahana ary fitiavana izay nasehon'ny reno an'ny zanany. Fanarahana zato isan-jato tena
tsisy hoe fitiavan-tena fa tena nanolotra hoe inona ny torohevitra avy amin'Andriamanitra amin'ny fitaizana an'ity zaza izay nomena aty mba hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra hatanteraka mandrakariva ny drafitr'Andriamanitra. Nomena antsika ao anatin'ny soratra masina ihany koa ny tantaran'ny Sara. Sara ilay vehivavy momba izy kanefany na dia teo ara izay hoe fomba fijery amin'ny maha olombelona hoe tsy manananaka mety ny tsara anazy ny fiarahamonina misy anazy, fa izao nanana faharetana ity vehivavy ity. Nanana faharetana i Sara teo amin'ny finoana sy ny fahatokiana ny fitondran'Andriamanitra anazy. Ary izay endriky ny mareny teo amin'ny Sara izay, endriky ny fanantenana tokony hanana vehivavy rehetra hoe rehefa miteny Jehovah ny momba anao, miteny manolotra teny fikasana ho anao, tsy maintsy tanteraka izany teny fikasana izany satria manana drafitra ho azy ho anao ilay raitsotoa. Jerentsika ihany indray i Estera, ilay vehivavy jiosy izay be herim-po izy. Be herim-po izy ary nanana fahavononana sy nanana fomba fitarihana tena hoe mihaino ny bitsiky ny fahendrena avy amin'Andriamanitra izy. Na dia teo ara ny zavatra izay tsy maintsy nanoloran'ny fiainany, tena hoe hiatrika ny fahafatesana ho an'ny tenany mihitsy ny fanapa-kevitra izay niraisiny dia izao niary mandrakariva izy ny zony vitsy anisa. Zasy ianao ihany koa dia napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy azy sy misy ianao isika mba ahatonga ny fiainako sy ny fiainanao amita ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra antsika satria misy vitsy anisa. Misy olona manokana izay tsisy mpijery mety hiara-ny fahafatesana kanefany tsy maintsy misy manaiky ho iraka izay hiaro azy ireo. Raha hijery kely indray isika ny tantaran'i Debora. I Debora izay vehivavy mpitsara tao amin'ny Israely, vehivavy izay nanana fahendrena, nanana hery manokana, fahaiza manavaka eo amin'ny fitarihana ary tsy nizaozao izy fa mipetraka teo amin'ny toerany mampitarika anazy, nanana fanomezam-pahasoavana manokana izy dia nampiasainy izany mba hamonjena ny hafa. Ianao ihany koa, za ihany koa, na dia kely ary ny fahatsapanao ny tenanao dia tadidiko fa misy zavatra ngezabe ao anatintsika ao izay ilain'Andriamanitra hanatanterahana ny drafitr'Andriamanitra. Tsapanao hoe izany? Raha niresaka momba ny Maria Virgine isika teo, nijery an'i Sara sy Estera sy Debora, fa zasenao inona ny tombam-bidiko sy tombam-bidinao? Raha ny fiarahamonina ny jerena amin'izao fiainantsika izao, ny atao hoe olona manana tombam-bidy dia mety hoe olona manan-karena, olona manana toerana ambony, olona ohatrany hoe tena hoe ambonimboniny fiarahamonina, manana trano ngezabe na fiara, manam-pahaizana be. Izany ny atao hoe olona manana tombam-bidy eto amin'izao fiainana izao. Fa tsarovy fa amin'Andriamanitra ny fomba fijerin'Andriamanitra tsy tomba toy ny fijerin'ny olombelona. Satria manana tombam-bidy mihoatra lavitra no ny eritreretinao zasenao eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Jereo tsara eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Rehefa raisiko ohatra anankiray ity dia mino aho fa ho voarainareo ny hafatra. Rehefa misy fahafatesana dia manoratra isika amin'ny couronne hoe ohatra hoe reny izany ilay ndaosan'ny fahafatesana. Ho an'ny neny malala, ho an'ny vadiko malalako. Fa mahagaga tamin'izy velona tsy mba niteny an'izany anazy isika.
Fa rehefa tsy eo ilay olona vao omena anazy ny tombam-bidy tokony hipetrahany. Fantany ve hoe napetraka ao amin'ny tombam-bidy hipetrahany izy amin'izy efa maty iny? Fantatsika tsara fa ny maty tsy mba mahalala na inona na inona. Fa rehefa velona ny olona anankiray no tokony hiteny aminy isika ny faneho-pitiavana tokony ho asehontsika aminy. Tsy hoe rehefa maty ilay olona vao fonosantsika lamba be da be, fa ririnina izao ny andro. Na manteau anankiray ara tsy natolontsika anazy, na akanjo-ba anankiray ara tsy nomentsika anazy. Izay ilay fandrika lehibe izay anom-potehany Satana ny tombam-bidiny tsirairay avy ka tsy hay intsony mametraka an'izany tombam-bidy izany eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Jereo tsara fa Jesosy Kristy dia ilay olona tsinitsiniavy ny olona rehetra ireny no nanehoany Jesosy, nasehony Jesosy teo amin'ny fiainany fa manana tombam-bidy ny olona anankiray. Manana tombam-bidy ianao eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Tiany ianao ary nafoinao anao ny ainy, tena ny ainy mihitsiny. Nafoiny aloha voalohany indrindra ny lanitra dia lasa izy teraka tany an-tranon'omby. Dia rehefa avy eo tsy vita an'izay fa nafoiny ny ainy mihitsiny ho ahy sy ho anao. Ary ao anatin'izay fahafoizana ny aina izay dia izao tsy nijanona taminy hoe nafoy dia matao-pasana fa nitsangana izy ary any amin'ny fitoerana masina indrindra izy amin'izao fotoana izao. Mbola mifona ho ahy sy mifona ho anao natrehan'ny ray be fitiavana mba ahatonga antsika hatsapan'izay tombam-bidy ananantsika izay eo anatrehan'ny zavatra maro samihafa izay atrehantsika. Izao no voalaza manasa anao hijery ao amin'ny Deutéronomie toko faharoa amby 30:8. Dia izao no voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa anjaran'i Jehovah ny olony. Fa anjaran'i Jehovah ny olony. Raha tafaray amin'ilay ray tsy toa zasenao dia adidiny zasenao. Ary amin'ny anjarany antsika dia izao ao amin'ny Isaia toko 7:20 efatra ihany koa izy. Isaia toko 7:20 dia mbola miteny ihany koa hoe malala eo imasoko ianao, malala eo imasoko ianao. Rahavavy, ranadahy, manana tombam-bidy ambony zasenao. Ary ao anatin'izay dia tsarovy fa mihoatra ny tombam-bidy fa izao tadio tsy voatombam-bidy ianao. Tena tsy voatombam-bidy zasenao satria nahoana ilay rahan'i Jesosy mihitsiny no natolony ho famonjena azy anao. Ary ao anatin'izany dia izao tena te hanome mihoatra lavitra noho ny zavatra izay eritreretintsika tokony hisy eo amin'ny fiainantsika izy. Davida moa dia miteny an'izao mihitsy ao amin'ny Salamo 17:15 sy ny 17. Salamo 17:15 sy ny 17 hoe arovo tahaka ny anak'Andriamaso afeno ambanin'ny aloko ny elatrao mba tsy ho azo ny ratsy fanahy izay mampahory ahy dia ny fahavaloko masika izay manodidina ahy. Dia miteny ao amin'ny Zakaria toko 2:12 hoe fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamasony. Rehefa mifikitra amin'ilay nanolotra ny ainy ho famonjenanao zasenao dia izao iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra ka hivoaka mpandresy zasenao. Ary ilay vehivavy anankiray araka ilay nilazako teo hoe Ellen White dia niteny an'izao teny izao hoe ny finoana marina raha mahatoky tanteraka an'i Kristy ho famonjena dia mitarika ho amin'ny fifandrindrana tanteraka amin'ny lalàn'Andriamanitra, miseho amin'ny alalan'ny asa ny finoana ka izao miseho amin'ny fiainantsika ny zavatra rehetra izay asehon'Andriamanitra, tanterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika ny zavatra rehetra izay tiany iseho eo amin'ny fiainantsika. Ary ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra miseho izay dia izao io anananao io indrindra. Io anananao io indrindra no tian'Andriamanitra anehoana ny voninahiny. Raha mifikitra izany isika amin'ny teny fikasana
Raha mifikitra isika amin'ny teny-pitiavana izay raisinao, men'Andriamanitra ianao, na dia sarotra ary ny zavatra trehanao, dia izao anak'Andriamason'Andriamanitra ianao. Hiaro anao manokana izy, hitantana anao izy, ary ao anatin'izay fitantanana manokana tiany aseho amin'ny fiainanao izay, dia tia no tsapanao fa manokana ianao. Ary amin'ny maha-manokana asehanao izay, dia izao hiaro anao izy amin'ny toe-javatra izay miseho eo amin'ny fiainanao io. Ary tsarovo mandrakarivo fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra sasenao. Tadidrio anie fa i Maria, ilay vehivavy arak'ilay niresahantsika teo, tsy ny mahakasika ny fiainan'i Jesosy ihany ny ahiny fa ny fiainan'ny hafa ihany koa izy. Tahaka ny foibe ihany koa ny manokana ny fiainan'ny hafa ihany koa izy. Dia zasenao ihany koa, tian'Andriamanitra zasenao mba anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ho amin'ny fiainan'ny hafa, mba hahatonga ny hafa ho sahanao fanandramana ho an'Andriamanitra. Ka maranana an'izao teny afatra izay omenantsika androany izao, dia hoy ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Zakaria 2:12. Zakaria 2:12, dia hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe: fa izao no lazain'i Jehovah, tompony maro, izay mahakasika anareo dia mikasika ny anakan-Diamasony. Mahakasika an'Andriamanitra. Malahelo Jesosy amin'ny zavatra izay miseho amin'ny fiainanao, ka izao matokisana azy fa te haneho voninahiny eo amin'ny fiainanao izy. Raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia hiseho amin'ny fiainanao ny voninahitry Jesosy Kristy. Amen. Miaraka hivavaka isika. Rainay tsara fo masina indrin-danitra, misaotra anao satria tena anak'Andriamasinao tokoa izahay. Mahita anay any amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy ianao. Mahatsapa ny zavatra izay atrehanay ianao, ary mavesatra eo anatrehanao ny zavatra izay lalovanay tsirairay avy. Misaotra anao Jesosy eo, noho ny aretanao an'ireny zavatra rehetrarehetra iainanay ireny, mba hitondra fandresena ho anay. Misaotra anao noho ny aretanao ny teny marary. Misaotra anao noho ny aretanao ny kapoka, ny satroka tsilo, ny teny ratsy, ny fandrorana. Mety mihoatra noho ny zavatra renay sy tsapanay ary ny zavatra izay ny aretanao ho anay daholo izany rehetrarehetra izany. Misaotra Jesosy, fa ankehitriny dia tianay nitondra ny fiainanay, izao fahalemena izao, izao zavatra trehanay izao eo am-pelantananao Jesosy eo. Rakofy amin'ny akanjo-pahamarinanao izahay. Diovy izay, esory izay tsy hanao rehetra, ary aoka ho tsapanay ny fiadanam-po izay asolonao an'izany zavatra mamesatra anay izany. Matoky sy mino izay fa manana drafitra manokana ho amin'ny fiainanay ianao, manana iraka manokana hampanaovina anay ianao. Koa tanterao aminay ary ny teny fikasanao, amin'ny manan-k'Andriamasinao anay, dia tanterao aminay ny drafitrao, sitraponao. Ka tsy izahay intsony no velona, fa ianao Jesosy Kristy eo no velona ato anatinay. Dia n'aiza toerana misy anay, dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fanananay ianao izahay. Ka ny finoana izay raisinay dia finoana hivelomanay, mba hahatonga ny hafa ihany kosa hanao fanandramana miaraka aminao, ary ho eo tongotrao, handray teny fikasana avy aminao, ary handeha araka ny sitraponao. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka. Amen.